Ny zanam-pandarana dia ny fankasitrahana an'ilay fandarana. Ka ho marika amin'ny fankasitrahako anareo ihany koa dia tononoko anareo zay nandefa SMS taty amiko mba ho marika amin'ny fankasitrahako ihany koa zany. Zamansila, Fokotany Beantsiva, commune Katsepy, district Mitsinjo. Odo, ko adresy tsy mazava amizay, tsy mazava koa Zamansila. Dominique amin'ny complexe sportif ao. Dominique tianay io. Mandimby Raza. Io amin'ny université Mahajanga ao, Longo Maventy. Zay nareo nandefa SMS taty amiko. Fanamariana tsy de misy loatra fa ny hoe amin'ny voalohany volana Jona taona 2024 ty zany dia feno 7 taona amin'ny Fandarana Doria. Vinanay zany de te ankalaza azy io. Fa raha misy tolo-kevitra avy any aminareo de raisinay an-tanandroa. Satria tamin'ny fankalazana amin'ny fahadimy taona dia hevitra ihany no natao. De ty koa za zany ohatrany hoe nahazo paradisa mihitsy amin'ny SMS ray ty. Misaotra amin'ny fandarana izay ataonao isakan'ny zoma fa mahasoa ny mpiarabelona. Tsara zany zala misaotra anazy koa. Teny fankahirezana. Ity misy tarikevitra hoentiko anareo amin'ity fiainana ty. Raha misy boaty ray tahirizana diamant, volamena, volafotsy de manana anarana hoe boaty à bijoux io boaty io. Fa raha misy zavatra tao hitahirizana fako na loto de manana anarana koa de atao hoe poubelle. Fa raha ianao zay misafidy zavatra ataonao andoha, nataonao an-tsaina, arakaraka an'izay zavatra tahirizinao no mitondra amin'ny fisainanao ny finoanao amin'ity fiainana ty. Ka aleo misafidy maka amin'ny olona manana fijery miabo mba hanananao fiainana mivelatra amin'ny fahatsaram-piainana. Zay zany tiany fankahirezana hoentiko anareo. Mba hitoetra amintsika dia averinantsika foy ilay loha hevitra narahantsika farany teo. Ny olombelona de toy ny omby, indray mandry fa tsy indray mifo. Ifonako ary anaovako azafady, tsy miteny olona fa loha hevitra no entiko de velabelariko, everiko fa mahasoa. Izay indray zany no averiko tsy ahivina ho atsika. Amin'ny fiainana, ny fampianarana dia safidy atao mba izarana anatra fa fehezina fotsiny amin'ny hoe fahaizana. Fa fiainana fianarana tsy natao safidy ahitana asa fa tena safidy mpiainana mihitsy. Voateraka ny olona anankiray de efa nomen'Andriamanitra fandaram-pianarana ho azy. Amin'ny fiainana tsy misy olona tia fanafody zany. Sa izany samy laza fa tia tsindrona. Kanefa rehefa tsapa fa mahasoa tsy maintsy atao. Feny de zao. Tsy zay tiantsika ihany no tokony ianarana fa izay mahasoa. Indrindra ho antaranaka. Fandaram-pianarana manahoana zany no ilain'ny firenena ho beazin'ny sekoly. Zay zany fanontaniana ngeza be satria maro ny mahay, manam-pahaizana avoaka ny sekoly nefa tsy mitondra inona ho an'ny firenena fa fahaizana ho azy samirery. Azadino avako aby fa ny sekoly ane tsy hoe inona fa fanomanana amin'ny fiainana mba ho zezika anabevo ny fahatsaram-piarahamonina. Anafoana amin'ny biboly. Miara-miditra any am-pianarana maro fa firy amin'izy ireny mitondra zavatra anatsara an'ity firenena ty. Ny olombelona de toy ny omby, indray mandry fa tsy indray mifo. Fahaizana dia misy mari-pandrefesana atao hoe diplôma, fa tsy misy mari-pampiarana amin'ny fiarahamonina, amin'ny fiainana. Fa ny fahalalana indray de tsy misy mari-pandrefesana fa misy mari-pampiarana amin'ny fiainana, indrindra amin'ny fiarahamonina de ny fananana ny fanamaha olona. Ny fananana ny fahalalana zany no marika amin'ny fahatsara-panabeazana ho an'ny olona anankiray. Ny fananana fahalalana no antoko ny fivoaram-pihavanana. Fahalalana ny sopotra pitahiry amin'ny fahendren'ny olona
ambony ty tany ty. Fa endren'ny taolo teo aloha zany amin'ny toe-tsainy sy ny fomba malagasy no niteraka amin'ny fanahy maha olona. Ary zany fanahy maha olona zany no nahatonga antsika malagasy hiaro sy hanaja ny zon'ny olombelona rehetra niza ambony ty tany ty. Fa rehefa ny ONU namoaka ny droit de l'homme aty aorina ela be, zay antsika vao nanaraka, zay antsika vao nanaiky. Fa no ino noratra amin'ny fahaizana, ka zay mitovy fahaizana ihany no afaka mifampiresaka, zay mitovy fahaizana ihany no afaka mifampihevitra amin'ity fiainana ty. Zay manam-pahaizana ihany no lohalarana amin'izay rehetra atao amin'ny fiainana. Teraka niaraka tamin'izay ny fanambakana. Fitentsika teto amin'ny fandaharana no hoe any am-pianarana omena lesona dia adinina, fa amin'ny fiainana adinina vao maka lesona. Ny tambarana dia fahaizana maka lesona. Fa amin'ny fiainana ianao no manome notiny sy laharana ho anao manoloana amin'ny fiarahamonina. Tamin'izay moa tsika nilaza hoe samy zany tsika manome noty ho an'ny tenatsika. Anao mihaino anakay firy notinao, fieritreretanao azy amenao ny tenanao zany. Amin'ny fiainana rehefa tsy mbola mahay manavaka ny mety, ny tsara, ny ratsy, ny tsy fanao, dia mbola ratsy noty ianao. Satria na diso na marina ninao ny zanakao ihany no heverinao, ny vadinao ihany no heverinao, satria mbola anatin'ny fitiavan-tenanao. Fa tsy ho tonga mpananatra, tsy ho tonga mpanoro-hevitra, ary tsy ho tonga olobe mihitsy. Nefa ny fananana an'ireo rehetra ireo no mampitombo ny olombanina amin'ity firenena ty. Amin'ny fiainana aoka tsy ny faharesenao no hamaritra amin'ny fiainanao, fa ny fahombiazana mba ho fitaratra ho an'ny taranaka faramandimby. Araka n'ilay fiteny filamatra amin'ny fandarana averimberiko foana hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara, atomboy, aoreno, atsarao, aza miato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Hoy ny taolo endry, ny famisavizana ny ratsy no aviany soa sy ny tsara. Amin'ny fiainana ny mitsinjo izay hiafarana no atao hoe olon-kendry. Ka aleo zatra mandevitra amin'ny fiainana mba tsy ho tapo-tsarotra. Amin'ny fiainana aleo fanaova-tsoa no ilofosana, ary fanomezana fanampiana ny oro sy ny manitra no asa soa tena tian'Andriamanitra. Zany ny andrasan'Andriamanitra amintsika olombelona. Isika olombelona rehetra dia samy mahazo fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, fa nisy ny diso lalam-piainana, ary zay no ivalaran'ity fandarana Doria ity. Ka nanjary very anjara, fa tsy nisy olona samy laza fa tsy nahazo fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany, diso zany. Fa ny olona ny diso lalam-piainana dia very anjara. Hoy ny taolo razantsika, zay tsy mahay sobika mahay mamboly vary. Dia hoy za tamin'izay sangisangy any am-pianarana zay tsy mahay fizika mba mahay zava-boary. Na izany aza tsy mitovy ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ho an'ny tsirairay. Nozarainy arakaraka ny toe-tena, toe-tsaina, toe-n'olona sy ny fifanampiana amin'ny fiainana. Araka ny loha-hevitra nataontsika tany aloha ela be tany ny hoe raha tiana ho feno ny fiainan'olona anankiray dia reto teny telo reto no atambatra: ny fitiavana, fanantenana, ny finoana. Fa amin'ireo dia ny fitiavana ny lehibe indrindra. Iny koa efa nalaza hatramin'izay. Litera 5 amin'ny fanantenana sy ny finoana zany dia afaka fandanja amin'ny litera anankiroa amin'ny fitiavana. Dia rehefa natao ny fanambaran-teny malagasy dia nanome hoe fifanampiana. Amin'ny fiainana ilaina io fifanampiana io satria noho ny eto an-tany tsy misy fahatanterahana. Araka n'ilay fiteny manao hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Fa ity ny tena mampalahelo amin'ireo nahazo fahasoavana, manatombo noho ny hafa, manindry ny mpiarabelona eny anivon'ny fiarahamonina eny. Maro zany mitretrevatra rehefa mba miteny na mampita hevitra, mihevitena tsy misy to azy intsony, ary every mifamandrakizay ny fahombiazany. Manadino ny fisian'Andriamanitra mihitsy ara indraindray ny sasany, dia satria manambola be, manan-karena, dia manambony tena nefa mifady soa-kevitra. Manandra-tena ny sasany satria nahazo toerana ambony amin'ny asa, dia manao teny tsy voahevitra, tsy azo ifandaharana mihitsy, ary tena mandrahona indraindray. Indrindra moa fa rehefa manana
avana na fianakaviana ambony zay tena tsy azo atao ininona ao izy ny fitenenana. Ny olombelona de toy ny omby indray mandry fa tsy indray mifo. Fiainan'olombelona misy farany. Na manana anao, na mahantra anao, ny faty io tsy misaraka. Koa samitsika miezaka mametraka ny tantara tsara amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana manazava ny aizo-pito ny olona ny fankaherezana toy izao ataontsika zao. Sady manome fanantenana ho azy no tena manome hery azy. Fa ny teny ampahatezerana tena manimba fo ary mandatsa-dranomaso fa aza atao avako aby. Rehefa mahafo ianao manome de aza miandro omena tsony mba tsy hisy fahadisom-panantenana. Misy tam'izay moa tenentsika laolo iny laolo nataoko an'izao nefa za nataony an'izao golo iny tsy manjary laolo iny laolo. Rehefa manome de manaova amin'Andriamanitra. Fa raha maha olombelona no ataonao de lasa fohy saina anao. Ny olombelona de toy ny omby indray mandry fa tsy indray mifo. Aza petraka ho fonjam-piainanao zay tsy nety efa lasa tamin'ny fiainanao zay. Fa ny tokony atao de apetrao toy ny talatalam-boky mba hakana lesona amin'ny fiainana ho avy. Fa manaova tantaram-piainana mety fa zay ny tiany taranaka ho taafina amintsika. Koa raha ohatra ka mpivaroboanjo ianao aza sitrika ny tantaranao satria mety lasa mpanefoefo anao de tianao sitrika fiainana de tahaka ny flera rose misy manitra mivelatra tsara fa misy ihany koa ny tsilony feny de zao fiainana tsy hoe fety foana, fiainana tsy hoe tsara foana, fiainana tsy hoe ratsy foana. Fa madibadika eo. Koa samitsika miezaka amin'ny fiainana, manao zay mahatsara ny tena, manao zay mahatsara ny hafa, fa ny olombelona rehetra ambony ty tany ty azadino andrianan-tenaina. Ary ny fasana andriamanan-tena. Ny olombelona de toy ny omby. Anaraka lohahevitra vaovao tsika, fa alohan'ny anaratsika lohahevitra vaovao ty ny larana ifandraisantsika 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82. Aza tezitra anao fa raha misy tsy mifanandrify am'izay voalazako ny any aminao de aleo mifanoratra, aleo mifampiantso fa ity zany natao ifampizarana, ifanasoavana fa tsy tenenan'olona sanatria. Ny lohahevitra antsika androany de ny hoe fahalalana sy ny fomba ary atambatra amin'ny fanambaran-teny malagasy ka lasa hoe fahalalam-pomba. Rehefa natambatra ho fahalalam-pomba izy io, ny enana nomboka teo ny lanjany, ny enana nomboka teo ny asiny, ny enana nanomboka teo ny fanajana ny fahalalam-pomba. Fahalalam-pomba dia fahatra na fototra ijoroan'ny fihavanana satria ny fihavanana raha natsangana amin'ny malagasy tsy hoe natao miserana na ho vetivety fa tena niezana ho tsara ary mafy, tena nanaparany mety tamin'ny fiainany ka ny fomba malagasy no hany vato namelakafatra nandrafetana an'io fahalalam-pomba io dia ny firaisan-tsaina no vady-paharetana ho antsika malagasy. Fahalalana sy ny fomba tonga hoe fahalalam-pomba. Anisan'ny tandroko amatsofina tamin'ny taolo razantsika ny fahalalam-pomba, zany hoe vao nisy ny malagasy de nisy ihany koa ny fahalalam-pomba. Indrisy ankehitriny fa tonga amin'ilay kilalaon'ny ankizy fahiny ity fahalalam-pomba ty ankehitriny am'izao ny hoe nakaizany tateliko teto de anjarantsika rehetra ny mamaly lany mivetsika ve sa namofo sa sanatria no domandry. Lasa tahaky ny lohasola ny fahalalam-pomba ankehitriny, maniry tsy hitambady aman-janaka, mihitsana tsy hitam-bahoaka, nankaizany tateliko teto. Fahalalana sy ny fomba tonga am'le hoe fahalalam-pomba. Amin'ny firene tandrefana ny fahalalam-pomba de tondry zareo hoe voninkazo ny fiarahamonina, zany ny fiantsony azy. Rehefa mety ho firenena de samy manana ny fombany amin'ny fahalalam-pomba. Na izany aza
iray ihany no ainga fototra ny fahalalam-pomba fa ny fanehoana azy no samy hafa, samy manana ny azy. Inona ary ny tena votoatin'io fahalalam-pomba io? Votoatin'ny fahalalam-pomba ny tsy inona fa ny fanajana, ny fitandrovana voninahitry ny namana ary ampirindra ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina, ahatsara ny fiarahamonina amin'ny ankohonana, amin'ny fianakaviana, fikambanana, mpiray asa, ny mpiray tanàna sy ny sisa sy ny sisa. Indrisy fa ireo rehetra ireo dia efa lasa gisa mainty, tena gisa mainty ankehitriny. Feny dia zao, raha atao bango tokana ny fahalalam-pomba dia fahatsarana rehetra zay miteraka hamamina amin'ny fiarahamonina. Ninona fahatsarana zany miteraka hamamina eo anivon'ny fiarahamonina dia io fahalalam-pomba io ny fototrany. Ary ny fifanajana sy ny fikajiana ny fitiavanamana, ny fitsipikarana dia ity: ataovy amin'olona zay tianao atao aminao, ary azo atao aminao, azo atao amin'olona kosa zay tianao atao aminao. Zany hoe zay tianao atao aminao zany dia ataovy amin'olona, fa zay tsy tianao atao aminao azo atao amin'olona. Zay ny tena fitsipika. Zay moa zany ampandinikara fiarahamonina dia misy zavatra apetraka ho fampitahana. Fahiny natao fady mihitsy zany hoe mipetraka ambony raha sendra misy zokiolona na ray aman-dreny mipetraka ambany. Fanontaniana dia zao: tonga ho azy ve ny fahalalana an'izany sa tokony hisy anoro tahaka an'izao ataontsika zao? Nanomboka teo dia nahavery asin'ny zokiolona sy ny ray aman-dreny. Fiarahamonina fahiny mbola mahevitra ny fizokiana sy ny ray aman-dreny, fa fiarahamonina amin'izao tena mankahala sy manosika ny antitra mihitsy. Tamin'izay moa matetika verimberiko izy tena samy manana fahadisoana azy ny tanora sy ny antitra amin'izao. Ny tanora mbola misy manome rariny, manome fitserana ny hoe izy anie mbola tanora. Sasany moa manatsara mihitsy amin'ny teny vahiny: il est encore jeune, c'est normal. Fa ny antitra tonga dia hoe antomola maty. Feny dia zao, tena ala amin'ny fiarahamonina amin'izao ny antitra. Io ilay rabirabiana amin'ilay hoe soara, nefa izy tsy maniry ho soara. Soara ny raha alavaina dia hoe sokajony olona iriny rehetra. Very niaraka tamin'izay ny fahalalana sy ny fomba zay natambatra hoe fahalalam-pomba. Very niaraka tamin'izay ny tantara, tsy nitohy intsony ny fahalalana sy ny fomba. Tsy natoron'ilay zokiolona manko. Izy ara tsy ajainao, tsy rarahinao. Amin'izao maro ny olona mamonjy fahoriana, fahafatesana zany. Fa vitsy manana fahalalana. Misy manao lamba mena be zay tena fady ary tsy fanao, satria loko milaza hafaliana tamin'ny taolo razantsika zany. Fanontaniana dia hoe fanahinina ve sa tsy fahalalana? Izy ny tokony ampafantatra an'izany? Fahalalana sy ny fomba natambatra hoe fahalalam-pomba. Maro manao an'izany dia gaga anao le mahalala ny hoe dry tsy fahalalana sa fanahinina. Tamin'ny taolo razantsika tsy fanao ary natao fady zany tsy miara-misakafo zany amin'ny ray aman-dreny. Amin'izao anie ny ray aman-dreny mihitsy ny tsy eo amin'ny fotoana fisakafoana. Io le tonga amin'ilay fiteny hoe fanipaka ohatra amin'ny vavan'omby manoaka ny raharaha. Feny dia zao, maro amintsika ray aman-dreny no miandry fahagagana amin'ny fanabeazana, satria ny heverina le taranaka zany sanatria mivava tahaka ny hoe vorondolo tera-boromanga zany maro. Ny fanabeazana tsy miala raha te hanana taranaka tsara. Eny am-pivoriana raha sendra tsy ampy ny toerana dia tsy maintsy ny zokiolona, ny ray aman-dreny, ny vehivavy ny tokony homena toerana. Fa amin'izao izay tonga aloha no manjaka, na zanaka io na zandry io, dia fanontaniana hoe tsy fahalalana ve sa manan-tsaina fa
tsy mahavoahevitra, endry ihany fa tsy mahadinika, ka ilaina fanorona. Aza kivy atsika ny manoro. Ilaina ny fanorona ho an'ny olon-drehetra io, niza mba halala ny lalàna ny fahalalam-pomba manoloana amin'ny fandrosoana. Fa ny mahagaga sy mahatalanjona de zao. Ny fomba mandamody ane tsy misy manoro, fa tonga de fantatra, tonga de hay. Fa ny fomba fanao ampitondran-tena tsara fahalalam-pomba de tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe jamba mitan'andro ny akamaroantsika malagasy ankehitriny amin'ny fahalalam-pomba, ka maizina pototry ny mazava rehefa io fahalalam-pomba io no asiteny. Misy olona ao anatin'ny fiara raitra be reny, le antsoina hoe 4x4, midy vitra anatina vitra fumé, vitra mainty be reny, nefa manaroditra akondro an-dalana. Masoko nahita mihitsy. Gaga ny tena. De te hiteny hoe tsisika zao ve zany tonga amin'ilay fomba fiteny hoe banga manao solonify, manao zay afaka enatra eo ampimehezana fotsiny, nefa latsa-dranomaso eo ampinanana. Ratsy zany avako aby. Ratsy zany avako aby. Feiny de zao. Satro-boninahitra ny volo fotsy, aza dino zany. Tsy tonga foana io. Fa rehefa fotsy ny volo, hitanao ny tarehiny fa lehibe, mihoatra amin'ny voninahitry ny asa zay. Adidisika rehetra ny manandratra ny fahalalam-pomba malagasy. Fototra amin'ny fahalalam-pomba ny fifanajany. Zany hoe ifanaovana, misy tsofoka if, fa tsy hoe mandeha ila. Eny, hatramin'ireny malahelo sy mahantra reny, mandrika no ajaina. Fa tsy hoe, izy to mahantra kely ery. Ajao izy. De ozy zay hoe manentana zany. Ndeha ataotsika malagasy rehetra tahaka ny lamba ny fanarenana ny fahalalam-pomba. Zany hoe raha mandeha sika de hitafitsika ny fahalalam-pomba. Raha mandry na matory sika de irakofatsika ny fahalalam-pomba. Raha sanatrika tezitra sika dia ny fahalalam-pomba no mipololotra ao ambavatsika ao anehoana ny fahatezerana. Ary raha toka faly sika dia ny fahalalam-pomba no mandrakotra ny fietsika rehetra zay asehoantsika anatin'izany hafaliana zany. Zany hoe tsy misaraka amintsika mihitsy ny fahalalam-pomba naiza misy atsika. Tahaka ny osy vavy maniry somotra zany. Ny lova tamin'ny ray tsy avela, ary ny soa azo tamin'ireny tsy ahoy. Fa andosirantsika ny manao kalomona amin'ity fahalalam-pomba ty. Maro manko manao kalomona. Mahita izy, mare izy, fa any ampony any izy manitsy. Reo, vetsovetso ny any ampony any. Zany hoe any ampony ny mametsovetso ny tiany olazaina, fa tsy sany milaza ampahebe maso tahaka n'izao ifanaovantsika zao. Ahoana ny ahafahana manarina azy raha zany no ataontsika rehetra? Tsy mety. Mila sahanao miteny. Ity misy tantara anankiray. Maneho fitiavana, maneho fanajana, maneho fahalalam-pomba, ary tena tsara akatahaka, tsara akanalesony. Ray mpianakaviana anankiray tia malifaly amin'ny fianakaviany dia mitondra ny fianakaviany mba hijery fampisehoana. Dimy mianaka ny zanany, 7 zany izy mianakavy, ndeha hijery an'le fampisehoana. Tsy nanam-poty ray mpianakaviana fa reo ampividianana karatra vao nanontany vidim-pidirana. Ohatriny ma fidi de nitenen'le mpivarotra be zao, natao ny kajy, hita fa tsy ampy le vola tao am-poketrany. Mamerimberina ny hoe hotinina tsara le izy teo azafady, de averina de manisany eritreritra. Tsapan'le olona avy ao arina fa tsy ampy vola le olona.
sahirana le raim-pianakaviana amerina lahelo ndray ve hoe atsika ody ry zanako fa tsy ampy mivolan-dada na tsy ampy volam-papa fa ny zavatra nitranga de zao le olona taorina no nilaza taminy ramse latsaka le volanao hitako mihitsy anao nakanimpoketra de io vola io latsaka volanao izy io oentiny anampiny an'ilay olona satria fantany fasahirana sadaikatra le nandray satria fantany tsara fa tsy volana iny tena raisona am'se fa tena zazao mihitsy nahita fa avy ao am-posinao ao ny latsaka nefa ny volan'le olona taty aoriana ny nalatsany mba hanampiny an'io raim-pianakaviana io dia nahazo tapakila nahazo vitipidirana ara-dalàna na feno an'izy fito mianaka alaivo sary an-tsaina zany fahendren'le olona teo averiko amin'ny tranga poisy aty bako ino ma problème laloka raha ela ata anao to tsapimony io ndro mety nahazo hay anao koa tsy simony anao mialama hay ty ny simony ko anao tsy ampy zany no fiarahamonina matetika iainantsika fa jerevo ny alaliny fahalalam-pomba fifanajana fitiavana naseho an'ilay raim-pianakaviana taoriana anampy an'le raim-pianakaviana sahirana latsaka mivolanao raha mise tamin'iny anao nakapoketranao iny teo de gaga le ranga tena mariny masoko mihitsy nahita io volanao fantany any anatiny fa tia anampy azy le ranga de fisaorana tsy nanapahataperana no nasetriny an'le olona nanampy azy jerevo fa lesona tsara be zany hoe anao rehefa manampy olona tsy voateraka mpanao gazety zahay de nanampy any rayanina any olona fa nanampy tokoa ianao afaka ataonao amin'ny lazaina takonila zay ny tena ipetrahany fahendrena amin'ny taolo malagasy nataon'le ranga lazaina takonila ny fanampiny an'le ranga sahirana tsy ampy vola teo amin'ny fifidianana karatra volanao io izy hitany masoko mihitsy nahalatsaka an'io veo nefa mivolany ihany anele izy vato manakana atsika malagasy am'izay rehetra atao indrindra fa am'ty fahalalam-pomba ty de ny vato mety maro ny gaga inona koa ny vato vato de zao tsy ho vato manohinanao manala ny angofonao tohina io tena vato ngeza be manakana ny vahoaka malagasy am'izao tsy ahafahany manao ny fahalalam-pomba io inona moa ny vato de zao araka ny filazako azy zay vato ve zay ny fanoratana hoe vato fa raha lavaitsika izy io aminay mpandinika fiarahamonina de zao ve voninahitra io tena manimba mafy mihitsy io voninahitra io za matsy hainao ampanteko nanao hoe ia zao joya tsy karaha io le olona ty no mamerina voninahitra any aminao fa tsy ianao no mampiseho voninahitra am'le olona ato zay ny voninahitra tompoko ary zay ny ve voalohany amy vato io le hoe avonavona anisan'ny manimba olombelona ny avonavona atsarovako irany kilomajanga zay ozy izy kilomajanga moasina nasitrana dokotera tonga saina professeur teo vao mivola olo hoe misy raha latera de zany ndray manampy hoe ata lamera koa misy raha fa nao raha voavangoeny avonavona anao zeo tsisy olo manambara rananao baba eo anao raisina fa ny haiko aminao mievera mandinia hoe anao maia nametranao ny tenanao anatin'ny avonavona zay le VCA va hiditra am'tetsika te de hoe tahotra ny tahotra de zao
hitanao zio la olo raha fa tsy manjary atany de ivola bako tsy mety raha ty anareo za manao kabarika fa tsy manjary sa tsisy kila olo mivola za tsy hiditra-bay amin'ny mila toreo any za ino matahotra ty nanao na zao na izy na zovy atsika jiaby mandia fa le anao matahotra tsy anao zaka tsara anao matahotra tsy manoro le lalana mahitsy anao ndo fara mivoa bako zalay matona tondagna haritanao ziny anao tsy tokony matahotra andeha ivola le ny tena marina amin'ny kabary io le ozona satria nireareanao ny voninahitra nireareanao ny avonavona napetraka anao ny tahotra avy aminao ny ozona zay le vato avako aby mafy zany ary tena dinio tsapao fa zay vato zay no misakana antsika rehetra tsy alalany tsara sy ny mety indrindra amin'ity fahalalam-pomba ty manontany tena manontania tena koa anao ia basy ia no hitsanga aloha andeha hivola andeha anambara hoe kabary ty ne tsy mety anao mahita korana amin'ny trengo zay mampamonjy trengo parce que zay fa retirety zay mitandregny raha amin'ny trengo ao tsisy olo kila olo mahita voambolana mahita hevitra mahita raha tena tokony tenenina fa ny mampiatra azy voasakana amin'ny vato ino le vato izy le niteneniko teo ve voninahitra avonavona te tahotra ozona zany jiaby ane raha mandalo aminantsika amizeo tena mampalahelo tena mahadiso fanantenana ary zay olona heverinao fa tokony hametraka an'izay io le hoe ny ambesana indray ny mpiambina indray ny ambesana ohatrany hoe ny olona tokony mpanoro indray ny atoro de zara ny misy atsika geza be zany zavatra resahako amintsika zany ifa mamonjy an'ireny re ma raha matsiro aminanay le raha mamonjy trengo reny reo tsy maintsy mamarana to sa karakory fa hitanao raha zany Imanovojery za mitoky za lao tsy mahay satria mifanalavitra mihitsy ny afo sy ny kitay amin'ny hevitra zay tonga eo ary anao raha mianakendry am'izay anao mahay eo fa ny azo atao de zay sady fahendrena zay no fanatsarana amin'le fiarahana tsy misy manebaka ay zany izy io tamin'ny orambe iny niteny zay hoe dangereux orana ty laolo misy miteny anao ro tsy mahay raha orana io ka amindro tavandraitsika anatsaratsika anao zatra ambony vohitra eto mpamboly zao sambatra fa zany vola mety hitondra dégâts lasa fiteny filamatra ane le dégâts rehefa niseho aty afara hoe indreo ty hoe lasa dégâts le izy ka amaranantsika azy de zay hoe vato tokony esorona amin'ny fiainanao fa tena nisan'ny manimba indrindra amin'ny fanatanterahana an'ity fahalalam-pomba ty averiko ndray mpandeha vato zany de hoe ve voninahitra avonavona te tahotra ozona zay le fanoratana amin'ny vato rehefa afaka anao zay vato manakana anao zay de antenaiko ary tena hitalaoko amin'Andriamanitra mihitsy mba hahafahantsika manatanteraka an'izany fahalalam-pomba zany satria fahalalam-pomba ny fahatra na fototra hijoroany ny fahatsarana amin'ny lafim-piainana rehetra satria misy fifanajana ao zay fifanajana zay ny tena ngeza indrindra satria misy tsofoka ifanaovana rehefa olona mifanaja azo antoka fa mifankaty rehefa olona mifankaty mahatsara fiarahamonina zay ngeza be zay fa noho ny vato voninahitra avonavona tahotra ozona de tsy tanteraka zany rehetrarehetra zany fa ny azoko lazaina de zao mety tezitra anao ny fomba entiko milaza azy io anao be voninahitra io mandalo bako olo ny tokony hanome voninahitra anao fa tsy anao nanome ampiseho ny voninahitra anao manolona tahaka ny masoandro
masoandro miposaka fa io tsy miteny hoe jerevo zao fa ianao no mahita niposaka masoandro hoe anao no midera azy zay ny voninahitra avonavona azova manao ambony donia ty jiaby mandia na anao milanja loha na anao jotra jiaby mandia miala amin'ny donia ty ialao avonavona tahotra ino atahoranao ivola raha tsara ino atahoranao ivola raha mahasoa namanao ambarao anga izy tsy very ozona io koa fa tafiditra tsy afaka koa fa ny azo atao de ny tsy idirany zay ny ngeza indrindra inona moa ny tsy idirany rehefa anao manaja olobe rehefa anao manaja fiarahamonina rehefa anao manaja namanao manaja amin'ny fianakavianao anao tsy ho azony ozona zany boribory ny amin'ny valo isorako anao naharitra ny eno ary ialako tsiny anao raha tezitra tsy anao ny teneniko fa ty anana ny tsara dia mandahatra mantondra loha hevitra makasitraka indrindra tompoko amin'ny herinany toy izao indray miezaka mitondra loha hevitra vaovao